Ny firosoana amin'ny fifidianana solombavabahoaka io kosa no hitan'Andriamatoa Randrianaivo Gérémioh ho vahaolana ivoahana amin'ny krizy amin'izao akaikin'ny fetim-pirenena izao. Ankoatr'izay dia nindroso tamin'ny hetsika sosialy hanampiana ny manodidina ity lehilahy ity. Mitaky ny tokony hanatotosana fifidianana solombavabahoaka mialoha Andriamatoa Randrianaivo Gérémioh avy amin'ny hetsik'Avarandrano. Nosirita amin'ny fahalava reny ny krizy amin'izao fotoan'izao ary heverina fa ny fifidianana miainga ny fotony tokony tanterahana mialoha. Ny antony efa mahantra loatra indrindra dia ho anay zanaka Avarandrano zany mahita an'ilay olana mianjady amin'ilay tantsasy mpamboly rehetra ety tena efa tena tsy manan-kohanina ny vahoaka. No anina ran'io tadiavina rapitso bokany trosa da dia raha ny tenin'ny vahoaka miaraka aminay zany dia ho alefa aloha ny solombavabahoaka. Mikasika amin'ny fotoana izay hanatanterahana amin'ny fifidianana solombavabahoaka indray dia tsy nanome fe-potoana Andriamatoa Randrianaivo Gérémioh. Ny fe-potoana hoe date exacte mila siny amin'ny teny baiko ngamba tsy anjara unité CES fa nenay dia manaraka zany zay datin'andro omen'izy ireo fa ny angatahanay fotsiny zany dia hoe mba tsy hisy olana toy izay mitranga amin'ny fifidianana filoham-pirenena fifidianana solombavabahoaka ity satria tena io sisa ny antenain'ny vahoaka. Io sisa ny antenain'ny vahoaka satria ny efa mikorotana tanteraka le fifidianana filoham-pirenena dia ataontsika hoe miainga aty hifototra ny vahoaka ngamba ny tena tsara amin'ity aversika amin'ny vahoaka amin'ny fahefana aleo zareo no hifidy izay mety aminy. Tafiditra amin'ny fankalazana ny asaramanitra androany 5 Jona dia nanatanteraka hetsika nofokena amin'ny tapihavanana niaraka tamin'ny mponina teny Ambohimanga Laisoa Andriamatoa Randrianaivo Gérémioh.